Tao anatin'ny fifanaraha-piara-miasa kosa ny orinasa DHL Madagascar sy ny orinasa SPA na ny société de production d'articles hygiéniques ny ompanabetsaka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary ihany koa ny fampiroboroboana ny vokatra vita avy eto toerana izany fiara-miasa androtontsana. Eto anivo ny orinasa DHL Madagascar mahatratra 2.3 tonne isa-taona ireo taratasy avy nampiasaina arina. Mbola azo ahodina nefa ireo taratasy ireo. Orinasa iray izay manangona ireny taratasy efa niasa ireny ary manodina izany ho lasa papier hygiénique ny SPA na société de production d'articles hygiéniques. Manomboka izao dia tsy ho hisy very intsony ireo taratasy efa niasa eo anivon'ny DHL fa angonina orinasa izany avokoa. Vita soniny maraina teo teny amin'ny fobe toeran'ny DHL Ankondrano ny fifanaraha-piara-miasa mikasika izany. Tanjona dia tsotra ny asanay moa voalohany indrindra dia mamokatra taratasy ary ny matière première no ampiasainay dia déchet de papier na fakina taratasy. Ny tanjona dia tsotra mba voalohany indrindra mba hampiasa taratasy eto Madagasikara ary ihany koa ahena mba hampiena ny ataontsika hoe ny déchet na ny fako eto Antananarivo no atonka le asa fa any amin'ny faritra koa afaka fotoana fohy DHL angamany orinasa eto Madagasikara orinasa voalohany nanaiky an'izany fiara-miasa zany. No antitra anteriny télé général ny DHL Madagascar ny mahazava-dehibe izao fifanarahana izao. Ny fanodinana ireo taratasy ireo dia sady ahafahana miaro ny tontolo iainana no mampiroborobo ihany koa ny vokatra avy amin'ny akora fototra hita eto an-toerana.